La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Tonga avy mitsidika Batimax ao tsara lalàna fa hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Tsy ny Covid organique sa ny olana fa ilay hoe Afrika no nahita ny fanefitra amin'ny coronavirus. Io rafezina nambaran'ny filohan'ny Repoblika Malagasy nandritra ny resadresaka notodisainy tamin'ny France 24 sy RFI. Nasiany resaka ihany koa ny mahakasika ny Îles Éparses. Ny tombo 12 indray ireo olona vao marina fa mitondra ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara izay hita eto Antananarivo sy any Toamasina. Araka ny fampitam-baovao avy amin'ny CCO Covid-19 androany tamin'iray ora tolakandro. Miampy iray kosa ireo sitrana somatsara. Ankoatran'ireo fiara-pitatitra entana sy mitondra marary ary mitondra razana, afaka mivezivezy malalaka amin'ireo faritra telo ahitana coronavirus ireo parlementaire mpikambana ao anatin'ny fahefana mpanao lalàna rotota. Cache-bouche miisa 4 sy savony miisa 4 no nozarain'ny commune Antananarivo renivohitra ho an'ireo tsenam-pokotany ao amin'ny boriboritany 4 tamin'ity androany ity. Nisy ihany koa ny fanentanana natao mandritra ny fizarana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, roso tamin'ny fampitsarana ny fihibohana ny Frantsay nanomboka androany. Mitohy hatrana nefa ny fametrahana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra. Ny adidiny ireo fetrany. Finaritra tompoko lasy tompoko avy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao tsy ny Covid organique sa ny olana fa ilay hoe i Afrika no nahita ny fanefitra amin'ny coronavirus. Io rafezina nambaran'ny filoham-pirenena Malagasy nandritra ny resaka izay notodisainy tamin'ny France 24 sy RFI. Nasiany resaka ihany koa mahakasika ny Îles Éparses. Miantarandriana eo. Teboka maromaro no niresahan'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina nandritra ny vanianany tamin'ny France 24 sy RFI na ny Radio France Internationale. Namafisy ny filoha fa efa nahitam-bokany tsara ny Covid organique teto Madagasikara ary isany nanasitrana ny mariary ny coronavirus maro teto amin'ny nosy. Manoloana ny resabe sy ny fanontaniana mipetraka mikasika ny fandairany izay nambaran'ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé fa tokony hisese klinika aloha ny fanefitra izay vao tokony ampiasaina. Ho an'ny filoha Andry Rajoelina, tsy ilay tambavy no olana ho an'ny sasany fa ny hoe aty Afrika no nahita hitsabonan'ny coronavirus. Si c'était pas Madagascar, mais si c'était un pays européen qui raha ohatra ve ka firenena Europiana no nahita fanefitra, marobe toy izao ve ny aya? Amiko tsy, ny olana dia ilay izy avy aty Afrika. Tsy ekena hoe firenena ohatran'ny Madagasikara izay fa 13 manitra indrindra maneran-tany no nahita formule. Tambavy afaka monja an'izao tontolo izao. Maro tamin'ireo marary taty Madagasikara no sitrana noho ny fisotroana ny Covid organique. Hita 420 ora taorian'ny fisotroany marary azy ny fahombiazany. Ary afaka 17 andro any dia hita ny fiovany ny fahasalaman'ny marary. seul du produit Covid organique. Namafisy ny tamin'izany fa isy ny essai klinika ho totosaina tsy mikasika ny Covid organique fa fanefitra amin'ny endriny hafa. Dans cette bataille, on veut nous freiner. Ezahana ho akiviny zahay ary ezahana tsy handroso, kanefa tsy misy ny ahasakana anay tsy handroso. Tsy tokony hafangaro ny essai klinika sy ny fanaraha-maso ara-pahasalamana na ny observation clinique. Nyresahana rehefa miresaka ny tambavy CVO dia nitenenina amin'izany dia ny hoe fitsabona nentim-paharazana izy ity, izany hoe ny fankatoavana azy dia samy hafa mihitsy amin'ny fanafody. Tsy misy ny essai klinika fa ny fanaraha-maso ara-pahasalamana manaraka ny toromarika avy amin'ny OMS, ary izay no nataonay. Nanao ny fanaraha-maso ara-pahasalamana izahay. Fa ankoatr'izay dia ilay essai klinika ho tontosaina izay nolazaiko dia ilay fanevitra izay fanafody tsindrona. Sous forme d'injections différentes du remède que nous sommes en train de proposer actuellement.
Ankoatra ny resaka coronavirus, nresahana nandritra ity tafa ity ihany koa ny mikasika ny fitakiana ny Ilze Pars. Notre souhait était Ie, ny fanirinay dia ny ahitana vahaolana mikasika ny famerenana ny Ilze Pars ho an'i Madagasikara. Ny fionana faharoan'ny komision mixte dia tokony nataony farany volana martsa teo. Saingy ny hembotra izany noho ny coronavirus, fa manana finoana aho fa hita vahaolana aingana hamalina ny fitakinay. capacité à trouver une solution rapide qui satisfera notre demande de restitution. Plutôt la restitution Fitakina ny iverenany Ilze Pars sa fiara-mitantara miaraka amin'ny Frantsa? ou plutôt un accord de cogestion avec la France en quelques secondes. Nous, on a réclamé Ny fitakinay dia niverenan'ireo Ilze Pars ireo ho tanitanin'i Madagasikara. et on parle de restitution. Ny tombo 12 indray ny olona vao marina fa nitondra ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara izay hita eto Antananarivo sy any Toamasina araka ny fampitam-baovao avy amin'ny CCO Covid-19 tamin'ity androany ity. Miampiray kosa ireo sitrana sy soamantsara. Henri Florent. Raha ny antotanisa voaray avy eo anivon'ny CCO Covid-19 enivato androany tamin'ny iray ora tolakandro teo makasika ireo fitiliana izay nototosiana omaly alahady fa 10 ny volana May taona 2020 nanomboka tamin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 9 ora hariva. Ny ampy 12 indray ireo olona mitondra ny tsimokaritina coronavirus teto amintsika ary tany Toamasina ny maro anisa tamin'izany. Eto amin'ny 900 ny prélèvement zany hoe ny fakana ireo singa tany amin'ny olombelona zany natao ny 700 720 teto Antananarivo ary ny 730 tany amin'ilay hoe laboratoire mobile tany Toamasina. Ny fitiliana izay natao zany dia nahitana 520 ireo tranga vaovao mitondra ny tsimokaritina coronavirus eto Madagasikara. Zany hoe 420 ny isan'ireo olona izay mitondra ny tsimokaritina coronavirus zany eto Madagasikara nanomboka hatramin'ny nidiran'ity tsimokaritina ity teto amintsika. Ny isan'ny sitrana kosa dia anankiray, zany hoe 500 ny fitambaran'ireo isan'ny olona sitrana izay nitondra ity tsimokaritina coronavirus ity ary ny 120 zany dia mbola manaraka ny fitsaboana. Raha fitipitiana ny mombamomba azy 520 mianaka ireo dia ny 4 zany tamin'ny fitiliana natao teto Antananarivo ary ny 120 kosa dia natao hita tany amin'ny fitiliana natao tany Toamasina. Raha herintaona ka hatramin'ny 450 taona zany eo ny taonan'ireo olona ireo ny 9 vehivavy ny 7 lehilahy ary raha atao ny salanisan'ny taonan'izy rehetra dia amin'ny 420 taona eo zany ny salanisa ary ny 5 amin'izy ireo dia latsaky ny 420 taona avokoa. Ny fitambaran'ny fitiliana rehetra natao zany hatramin'ny omaly ariva tamin'ny 9 ariva dia 520 sy 700 sy 500 teto Madagasikara. Zany hoe raha iverenantsika zany ireo taremarika ireo dia hoe 520 ny tranga vaovao hita zany tamin'ny fitiliana natao omaly maraina tamin'ny 8 ka hatramin'ny omaly tamin'ny 9 ariva ka miakatra 420 ny isan'ireo olona izay mitondra ny tsimokaritina coronavirus. Raha ny sitrana ka miakatra 500 ny isan'ireo olona efa sitrana ary ny 120 mbola manaraka fitsaboana. Ny forme grave tsy misy ary ny maty tsy misy. Raha ny fanazavana voaray avy eo ny ivitoeram-pibaikoana hatrany raha pitso indray voentina amintsika ny taremarika makasika ireo fitiliana nototosiana tamin'ity androany ity. Misy 12 araka izany ireo tranga vaovao voamarina nandritra ny fitiliana totosiana ny alahady lasa teo. Ankoatran'ireo fiara-pitatitra entana sy mitondra marary ary mitondra razana afaka mivezivezy malalaka amin'ireo faritra 3 izay ahitana coronavirus ireo parlementaire mpikambana ao amin'ny fahefana mpanao lalàna rotota. Tinara Tsimandresa. Natoka-monina indray ary tsy azo ivezivezen'ny fiara tsy mitondra entana na marary na razana na ihany koa mpiasam-panjakana na mitahiraka. Ireo faritra 3 ahitana ny valanaretina coronavirus dia ny faritra Analamanga, Matsiatrambony ary Atsinanana. Isy ny fepetra entitra raisy ny mpitandro ny filaminana manoloana izany, isy ny fisavana atao ireo fiara, jerena ny taratasy manamarina ny antony idirany na ivoahany ny faritra ary hosaziana avetrany ireo mini mitondra mpandeha antsokosoko. Malalaka kosa ny fivezivezena ao anatin'ny faritra Analamanga hatramin'ny 2 ora tolakandro, saingy ao anatin'ny fanajana ireo fepetra rehetra izay napetraka. Ny autorisation tiana avy ao CCO raha teo efa ny foana anatin'ny tsy misy zany nanomboka
androany de tsara mamamarika fa resaka faritra zany no resaka eto fa tsy resaka tanàna zany hoe ato anatin'ny faritra Analamanga zany dia malalaka ny fivezivezena raha ohatra izy zany ka hoe ndeha ho any aveo Antananarivo izy zao ka ndeha ho any Akazobe ohatra fotsiny zany satria Akazobe mbola anatin'ny Analamanga dia mahazo mandeha izy zany hoe ny barrage de refoulement zany sy ny barrage de limitation tsy afaka miditra tsy afaka mivoaka any amin'ny limite n'ilay faritra zay voalaza ny tokony hipetraka ny ato anatiny zany dia azo atao ny misirkule alohan'ny amiray ho an'ny tomobile madinika fa manaty zany fepetra zay efa napetraka hatramin'izay amin'ny isan'ny olona ao anatiny. Araka ny lalàna mifeny fifamoivoizana tsy mahazo mitondra entana ireo fiara-pitatitra olona ary miasa akaiky ihany koa ireo fiara-pitatitra olona misandoka ho mpitatitra entana ahafahana mivoaka ny faritra. Amin'ny Côte de la Route ny tomobile transport en commun de personnes tsy afaka mitondra marchandise zay tsy maintsy verifieny reto le mpitandro ny filaminana eto reto verifisanao hoe ka zay ny mitondra entana hafa ny transport en commun de personnes ary hafa ny transport de marchandise amin'ny Côte de la Route zany tsy azo atao. Tsy manan-kery izany fepetra famerana ny famezivezena izany ho an'ireo parlementaire mpikambana ao amin'ny antenimera-pirenena sy antenimera-ndoolona afaka mivoaka sy miditra ny faritra soamantsara izy ireo. Mitenitenena reny tomobile reny plaque civile ny akabeazana fa mitondra le concarde drapeau kely iny izy eo aloha dikan'izany libre circulaire reny olona satria hamono session ordinaire fanontaniana mety hipetraka dia hoe raha ohatra misy olona mitondra BDBS na hoe miverimbena le tomobile raha ny tena izy chauffeur anatiny mety misy garde corps dia le parlementaire ao anatiny avela izy andeha satria hamonjy fivirina na i sénateur na i député mety misy parlementaire miaraka aminy na assistany avela izy andeha satria hiaraka hivory. Fitsapana hafanana sy fisavana ny fiara sy ny taratasiny ireo no ataon'ny mpitandro ny filaminana eny anivon'ireny sakana mialohan'ny idiran'ny faritra ireny. Fepetra izay tsy ampy hanamarinana ny fahasalaman'ny olona izay hiditra amin'izany faritra izany akory. Tsy misy olona tsy anjaran'ny aretina raha sanatria misy ny fifampikasohana amin'ny mararin'ny coronavirus. Eny, na hatramin'ny mpitsabo aza efa nisy ny voamarina fa voan'ny coronavirus. Manainy amin'ny tsy fampin'ny fepetra ny raisina manoloana ny famelan'ireo olom-boafidy hivezivezy malalaka tsy misy fanaraha-maso ara-pahasalamana ny mpanara-baovao. Tokony hamafisina ny fanentanana ny olom-pirenena anaraka ireo fepetra ara-pahasalamana isoroana ny fiparitahan'ny valinaretina coronavirus hoy ireo fiarahamonim-pirenena izay nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity ionina sana. Na efa herinandro maro aza no nahatongavan'ny valinaretina coronavirus teto Madagasikara, mbola maro ireo olom-pirenena no manao ambanin-javatra ireo fepetra ara-pahasalamana napetraka. Manoloana izany mandroso sosokevitra ny fiarahamonim-pirenena. Ho an'ny KMF Knoe, tokony ampitovy ny fomba fijery ireo tompona andraiki-panjakana mialohany hanomezana baiko ary tokony ho fitaratry ny vahoaka ihany koa amin'ny fihetsika atao. Fanajana ny fepetra rehetra tokony ataon'ny olona rehetra fa zao kosa nefany ny fanajana zany fepetra zany tsy tokony hoe takina amin'ny olom-pirenena irery fotsiny fa tokony mampiseho ihany koa ohatra alaitahaka ny mpanentana sy ny mpitondra ary indrindra ny fanomezana baiko. Ny baiko tokony mena dia tokony baiko mazava, baiko azo ampiarina ary indrindra baiko iraisana sy akatoavina araharahan'ny olom-pirenena, ny mpitondra, ny entana tsy ankanavaka. Manoloana ireo olom-pirenena sasany miny mandika ireo fepetra ara-pahasalamana napetraka tokony ho amafisana ny sazy raha ny fanazavana. Zava-dehibe ny jerenan'izy ireny hoe tokony hisy test zany jerenan'ny olona rehetra raha azo atao mety ho sarotra moa izy fa mba hisy ihany ny fidinana ny fotony hatrany afokotany mba tsy paritahany zany satria mbola tahin'Andriamanitra zany ny firenentsika mbola tsy miparitaka amin'ny distrika 700 zava-dehibe zany hoe mbola distrika vitsivitsy zany hoe tokony ho hay nireo tompon'andraikitra zany ny mifehy an'io distrika izay nisy an'ity otrikaretin'ity rehefa misy moa ny paikady fa tena hoe mila enjana kokoa ngamba filaza azy satria fatatsika ihany hoe raha tsy misy izay sazy mafimafy ny sasany moa misy hatrany amin'ny fanagadrana, ny lamandy sy ny maro samihafa
dia hitanao hoe tena mahomby tsy voatery moa izay no ampiakina fa hoe mila enjakenjana kokoa satria raha mbola le mamafa tokotany mety hoe tsy mampanina andry zareo. Raha ny fanadihadiana natao tamin'ireo fiarahamonim-pirenena hatrany tokony antsoina ireo manam-pahaizana momba ny fiarahamonina sy ireo mpahay serasera izay maro eto Madagasikara ny fanentanana atao amin'ny olom-pirenena. Amin'izay fotoana ho mora kokoa ny fifehezana ny valinaretina rehefa ny tsirairay no tonga saina. Ankoatra izay tokony atao laharam-pahamehana ary andraisan'ny herivelona rehetra andraikitra ny fanabeazana ny olom-pirenena manomboka izao ho iatran'ireo fiarahamonim-pirenena mba ho mora kokoa ny fampandraisana andraikitra ny tsirairay sy ny fanentanana rehefa misy ny trangan-javatra tahaka izao. Manodidina ny 7 alina no maty hatramin'ny androany any États-Unis noho ny coronavirus ary maherin'ny iray tapitrisa no mitondra ny tsimok'aretina. Izy araka izany ny firenena manana tapafatesana ambony indrindra hatreto ary eo amin'ny salanisa maneran-tany kosa indray ary maherin'ny 4 tapitrisa no tratran'ny Covid-19 miantarandriana. 770 sy 4,2 tapitrisa no marary, maherin'ny 3,7 sy 7 no maty. Io ny antontanisa mikasika ny Covid-19 maneran-tany androany, araka ny tatitra mivoaka isan'andro. I États-Unis no milarana voalohany amin'izany. Hatramin'ny androany atoandro, maherin'ny 7,3 sy 3,3 tapitrisa no ahitana ny tsimok'aretina coronavirus ary maherin'ny 507,7 no maty any États-Unis. Royaume-Uni no betsaka maty indrindra aoriny, izay mahatratra 36,703 no maty ny coronavirus any an-toerana. Aorian'ny Royaume-Uni, Italia, raha ny tapafatesana no jerena. Total maherin'ny 503 no maty. Avy eo i Espagne, raha toka firenena faharoa betsaka trangana Covid-19 fa indrindra ity farany. Laharana faha-4 kosa izy raha ny isan'ny maty no jerena maneran-tany, izay mitotaly manodidina ny 404 hatreto. Aoriany raha ny isan'ny olona maty hatrany, eo amin'ny laharana faha-5 Frantsa, maherin'ny 7,703 no maty hatramin'ny atoandro teo ka hatramin'ny ny coronavirus. Na izany aza maro no firenena efa miala amin'ny fiboana ankehitriny. Ankoatra ny États-Unis sy Frantsa, nanomboka miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro ihany koa i Espagne. Napiaka-peo manoloana ny fanaovana anjoro-bala azy ireo ny mpampianatra eny anivon'ny sekoly tsy miankina izay mivondrona ao anatin'ny solidarité des enseignants des écoles privées de Madagascar. Nisy ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Yves Richard. Tsy azo ekeny intsony ny fanaovana anjorom-bala ny mpampianatra eny anivon'ny sekoly tsy miankina manomboka izao. Izay no nasongadin'ny mpampianatra mivondrona anatin'ny fikambanany SEPM na Solidarité des enseignants des écoles privées de Madagascar nandritra ny fanambarana androany. Ankoatra ireo zo maro tokony hositrahany mpampianatra eny anivon'ny sekoly tsy miankina. Ny zara roa mazava ny fangatahana nataony amin'ny fanjakana. Takinay tsy misy fepetra ny andohavana ny subvention fanome isan-taona sy ny andohavana ny vacation tamin'ny fanadinam-panjakana CEPE, BEPC ary ny vacation tamin'ny fiambenana ny baka tamin'ny session spéciale izay mbola tsy azonay nefa asa efa vita. Takinay ny anomezana fanampinanay mpampianatra rehetra amin'ny sekoly tsy miankina toy izay nomen'ireo mpampianatra amin'ny fanjakana mba hiatrenay ny fiobona satria maro aminay mpampianatra reto tsy mandray karama intsony efa mambolana izay. Efa nandritra ny taona maro no nahatsiaro tsisy mpiany mpampianatra eny anivon'ny sekoly tsy miankina. Ankoatra ny voalaza eo ambony, maro amin'ny mpampianatra no tsy nisitraka ny subvention 4,4 ariary. Isan'ny tantsoroka azony izy ireo avy amin'ny fanjakana isan'ny taona. Tsy hijanona ny fitakiana hoy ny fanazavana raha tsy misy ny fandraisana tanana avy amin'ny fanjakana. Efa ela mihitsy ny mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina no mahatsiaro tena atao ambany zavatra. Ary ny solitena, misy solitena ny sekoly efa nomboka ny teny. Sekoly ampianaranay ireo zany. Isaky ny vondrona, isaky ny direction tsirairay avy. Fa izahay kosa manomboko zao ny hetsika ataonay zany dia tsy hitsahatry ny teny zahay, tsy hitsahatry ny hitabataba mandrapivoaka ny fangatahanay satria tsapanay fa ankilabao loatra izahay ary atao tsinitsinina mihitsy hatramin'izay. 500 manerana nosy ny mpampianatra mivondrona anivon'ny SEPM.
Antsoavo arak'izany no ataon'izy ireo any mpampianatra rehetra eny anivon'ny sekoly tsy miankina. Iray feo amindronana ny hery ho famerenana ny asa mpampianatra eny anivon'ny sekoly tsy miankina eto amintsika. Cache-bouche miisa enin'alina sy savony miisa enin'alina no zarain'ny commune Antananarivo renivohitra ho an'ireo tsenam-pokotany ao anatin'ny boriboritany enina tamin'ity androany ity. Nisy ihany koa ny fanentanana natao nandritra izay fizarana izay. Gaëtan Andriatsilavo. Zany hoe nataonay dia izaran'ireto tapimbava sy savony reto any amin'ny tsenam-pokotany. Zay maromaro ny tsenam-pokotany eto amin'ny tanàna Antananarivo. Ny isan'ireto tapimbava dia misy eo amin'ny enin'alina no zarainay. Itsinjaraina amin'ny arrondissement. Ny isan'ny savony koa dia misy enin'alina. Manarak'izany sady mizary zay no manentana. Ho toy ny ezaka natao hiadina amin'ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus, niroso tamin'ny fitetezana ireo tsenam-pokotany, ny zara savony sy cache-bouche ary nanohy ny fanentanana ny mponina ireo mpanolo-tsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra. Dia manao ilay cache-bouche fa nataonareo dia sasana matetika savony ny tanana dia miomoka ohatrany sy voka Etsika tsotra nefa manandanja ny tahaka izao, hoy ireo mpivarotra ny sitraka ny fanomezana. Mahafinaritra mba manampy ny mpiara-belona satria toa izany zesta kely indrindra nefa mba hita hoe mba mahavonjy dia kely ary. Saotra betsaka to. Arotava misa enin'alina sy savony misa enin'alina ireto ny zaraina ho an'ny mpivarotra iny anivo ny tsenam-pokotany eto Antananarivo renivohitra ireto. Ankilan'izay, mitoetrany ny fanaterana fanampiana eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra analana fahasahiranana ireo marefo ara-pivelomana. Androany, ny eo anivon'ny Grand Cercle de Antananarivo no tonga nanatitra izany. Vary 2 taonina sy arotava misa 500 no natolotra. Ho vita ao anatin'ny efa-bolana araka ny fepitaonan'ny fanarahana ny fanamboarana ny manainga zipo izay amin'ny RN 44. Ankoatra izay mizotra atsakany sy andavany ihany koa ny fametrahana ireo fototra-pitrasa hafa rehetra izay nampanantenan'ny filoham-pirenena ho an'ny faritra loatra. Gaëtan Andriatsilavo. Nateo aza ny tsindry nateraky ny tondra-drano mandeha miandalana ny fanamboarana eto manainga zipo lalam-pirenena fa 470 ary ho vita ao anatin'ny efa-bolana araka ny fanarahana ny asa. Mamahy entana revo tonga ny rano sy tafosaka mihitsy arandray amin'izao nefa zay faly mihitsy vita ny fitezana ka misotra amin'ny folo zay. Tsy afaka mitsaka zay fa azonay sahirana satria raha tonga-drano be dia ohatra mba misotra ny président ihany aloha na didrany ihany fa dia na dia vita ambanivohitra faly vatan-tenanay satria ny lalana ihany mivolan-karena. Afa-pahasahiranana zany zao. Afa-pahasahiranana zay. Variana ary zaky mahita anazy. Ina mahavariana? Izao fiasan'izay zavatra. Ho vita izy eo ahoana ny fihetseham-pona rehefa fampiasa lalana? Naritra be mihitsy tsara mitsy hevi-tany ny tsara. Tsy tahaka ny teo aloha ampitomboana 2 metatra ny avon'ny tetezana atao eto manainga zipo ary 420 metatra ny halavany. Faly ny vahoaka amintsika amin'ity zao satria tanteraka ny fanambina ketrika filohandriny rajoelona mandeha tsara ny asa. Ka dia eto dia manety soara ny fitirana fanjakana izay tarihan'ny filoham-pirenena hajaina andrina rajoelona. Dia faly ny vahoaka mandeha dia mandeha ny asa ary afa-pahasahiranana ny vahoaka sy ho ela. Ankoatra ireo mandeha tsara toy izany ihany koa ireo fototra-fitrasana mpanantenan'ny mpitondra fanjakana ao aloatra toy ny ampahany amin'ny RN 44 miainga eo Ambatondrazaka PK 150 mianavaratra miazo ny commune na Ambandrika. Lalana mirefy 10 kilometatra mahery raha toa ka vao omaly no nijery fotony ny asa ny ministry ny asa vaventy sy ny fanajariana ny tany Ajo Andriananarivelo. Ho an'ny kianja manara-penitra, efa vita ny fitopolo-100 ny asa ho an'ny tribune sy ny gradin. Efa vita 100 ihany koa ny EPP manara-penitra ary miandry ny fanokanana amin'ny fomba ofisialy.
TVP manara-penitra ty dia anisan'ny fampanantenana ny ataon'ny filoha-pirenena Andry Rajoelina ihany koa. Raha hitantsika amin'ny sary zao efa vita tanteraka ny TVP manara-penitra ity. Dia fiany zany ny projet izay nampanentana ny filoha-pirenena Andry Rajoelina ty Ambatondrazaka dia ankoro daholo ary efa misy ny vita. Ka dia faly ny vahoaka ary misaotra betsaka ny Andriamatoa Filoha ary ny fitondram-panjakana izay tarihany. Rafitinina tsy nofinofina kobakambava toy ny nataon'ny sasany hatr'izay ny fampanantenana rehetra natao ao Tsianaka. Hita maso sy azo tsapahi-tanana ny fametrahana fototra-fotrasa ahafana mampandroso ny faritra sy ny firenena iray manontolo. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika orinan'izay natatsika ny olona ny mpanao mofo na ny boulanger eo ihany koa mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana rehefa avy eo ary. Chocolat Tsar, un goût authentique, un éventail de saveurs. Tsar, un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossum, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Yes, I feel We love chocolate. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Bic, isanandro. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, ça fit que numéro 1 Malagasy. Yes, I feel good. Oh yeah. Yes, I feel.
Vereto amin'ny fampalalam-baovao isika. Ny ena 10 hatramin'ny 70 isan-jato ny karama azon'ireo olona mivelona amin'ny fanasana lamba ankehitriny. Ny fatahoran'ireo mpanakarama ny valinaretina coronavirus sy ny tsy fisian'ny vola miditra no antony mahatonga izany raha ny fanazavana azo. Henri Flora. Isan'ny asa tsy afa-miala ary tsy maintsy atao na eo aza ny fisian'ny valinaretina coronavirus eto amintsika ny fanasana lamba eny anivon'ny fiarahamonina. Manomboka amin'ny 50 ariary ny anasan'ireo mpanasa lamba ny tsingana iray raha toa ka tafakatra, hatramin'ny 2 ariary ny body fotsy lehibe iray. Ho an'ireo mpanasa lamba, ny ena ny asa atao raha ny fanazavana azo. Fianakaviana maro eto an-drenivohitra no miaina amin'ny karama azo vokatry ny asa atao amin'ny fanasana lamba izay. Hatramin'ny nisian'ny valinaretina coronavirus eto amintsika, ny ena ny karama izay tokony isitrahan'izy ireo raha ny fanazavana ary antony maro no mahatonga izany. Mbola maro amin'ireo mpanasa lamba ihany koa no tsy nisitraka ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana raha ny nambaran'izy ireo. Nenay zao patronay any Etosy tonga dia tsy mahazo maka teo izy fa sao dia misy aretina na misy mahita dia andana verina dia verina dia tsisy karama. Taloha zay 3 4 zao io ihany dia zay dia mandeha ao anatin'ny herinandro sisa. Nahazo an'izany mihitsy zay, tsisy tonga taty aminay zany. Tsy nahazo an'izany zay. Nefa ohatrana zao ny tsenan'ny fanasana lamba. Tena mihena mihitsy zao ny olona zao tsy mampanaza azy tsisy vola mihitsy. Zara fa mahita karama zay. Zay zao anisan'ilay tamin'ny mihitsy ilay hoe nisy vola mpanasa lamba tsy tonga taty aminay zay tsy nahazo an'izany. Dia le taloha ihany fa tsy miakatra ilay izy amin'ny le taloha ihany. Dia le lamba zany zara raha mba mahita fotsiny hoe ao anatin'ny herinandro zany ka hoe intelo raha mahita sasany. Rehefa taloha fikireo? Taloha feno herinandro. Fa zao sahirana le olona dia tsy misy. Isan'ireo fitaovana fanitsy mikaretana mifindra amin'ny vatan'ny olona ihany koa ny lamba. Tsy afa-manoatra ankilan'ireo mpanasa lamba fa tsy maintsy manao ny asany na eo aza ny fahatahorana. Miankina amin'ny sasa lamba izay ataony raha ny fanazavana ny fiveloman'ny fianakaviany. Za aloha zao tena marina tsy atahorako le manao cache-bouche aloha voalohany indrindra. Faharoa manarakarak'izay fa le zaraina an'le Covid inona moa izy ity organique. Dia efa mihinana an'iny aloha izay sy le ankizy ao an-trano dia efa tsy dia atahorako intsony enany tena marina le izy. Zay aloha ohatra tsy dia matahotra loatra aloha fa le hoe manao cache-bouche fotsiny dia zay. Fa manana izy ao dia ohatra sepoka kely aloha dia nasorona. Marina aloha le lamba anaovan'ny olona. Dia zay efa mihinana le fiarovana dia efa zay aloha. Tsy atao an-tsaina zany le aretina. Fa ianao zany hoe manao cache-bouche dia ny kokotany dia manao koa. Satria ianao tsy hihinana rehefa tsy manao. Dia tsy ianao na hipetraka fotsiny any an-trano dia iny. Hoe manao ihany zany rehefa mba misy fiarovana tsy marary. Dia tsy atao an-tsaina zany hoe misy aretina lamban'ilay olona na fa zay tena manana patron marary mihitsy raha atao zao. Ny ena 10 hatramin'ny 70 isan-jato ny asa araka izany ho an'ireo mpivelona amin'ny fanasana lamba ny asa ataon'izy ireo tato anatin'ity vanim-potoana nisian'ny coronavirus teto amintsika ity. Manoloana izao amehana ara-pahasalamana izao misedra olana ihany koa ireo mpanao mofo na ny boulanger raha ny fanadadiana natao mihena hatrany amin'ny 10 isan-jato ny famokaran'izy ireo. Ny alarana efson. Voatery tsy maintsy nahato ny famokarana amin'izao fotoana hoy ireo mpamokatra mofo. Nahitana fienana hatrany amin'ny 10 isan-jato izany raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra nanaovana fanadihadiana amin'izao amehana ara-pahasalamana izao. Ny hena hoy izy ireo ny mpanjifa ary nahato vokatra izany ny fanaterana mofo isa-tokantrano ho an'ity mpamokatra iray ity. Misy fiovana amin'ny activité anay le izy. Ary resaka production aloha zao ny anay aza somary mahena kely ohatsy. Ny resaka vente indray ohatsy zay koa somary mihena ny fidiram-bola satria zay zao misokatra amin'ny 9 maraina mihidy amin'ny 7 arivo nefa noho ny confinement sy pandémie eto amintsika zao dia manaraka ny lalàna hoe jusqu'amin'ny amaray atoandro somary mihena kely. Mang client koa raha mbola tsy dia tena tonga koa satria hoe matahotra le resaka mila carton pâte fasana ohatr'izany dia somary vitsivitsy tsy mihoatra ny teo aloha zany lasa somary misy fiananana anay.
Efa misy ny fepetranapetraka ho fiarovana ny mpanjifa sy ny tsy fiparitany ilay valanaretina coronavirus raha ny nambarany hatrany. Ny fanadiovana materiel rehetrarehetra, fampiasana ny gel main hydroalcoolique na ena tranona eau de javel rehefa resaka produit désinfectant rehetrarehetra dia mampiasa zay. Ny client ohatra ny table asiana elanelana tsy dia tena ataona mifanakaiky be ny client, ny petsena ny tsirairay ny petsena melanelana ray metatra ohatrantsika zao. Andraikitry ny tsirairay ny manatrina ny fahatsiantoka ateraka izao fioboana izao, entanina hatrany ireo olom-pirenena rehetra anaja ireo lamina napetraka. Isan'ny manampy betsaka ny vehivavy ny fampiasana culotte menstruelle raha ny fanadidinana natao efa manomboka miditra tsikelikely amin'izany Madagasikara. Michela Ranartson. Raha toa efa hitany amin'ireo firenena Europeana ny famokarana culotte menstruelle na ny kilaoty fampiasa rehefa tonga ny fadi-bolana, efa manomboka tafiditra tsikelikely eto Madagasikara izany. Izy io zany zavatra efa misy maneran-tany fa ny eto amintsika vao manomboka misy zany le izy amin'izao. Izy amboarinay tanana eto a-tanà. Dia ny antony nahatonga ny nanamboatra an'ilay culotte satria ny zavatra amboarinay zany dia zavatra izay ezahana mba hialana amin'ny famokarana fako. Dia ny serviette hygiénique, ny tampon zany hoe protection hygiénique mahazatra reny indray mandeha hanovana dia avy eo tsy maintsy ariana. Dia nefa mandritra ny fiainan'ny vavy anankiray ngamba azo atao hoe amin'ny atsasaky ny fiainana zany mampiasa protection hygiénique foana. Culotte menstruelle zany ahafahanao miala amin'ilay famokarana an'ireny fako ireny. Mandany servieta fanary mandina ny 5,1 ny vehivavy iray mandritry ny androm-piainany. Ny servieta fanary izay mamokatra fako 5,7 miliara isan-taona ary mandina ny 500 taona izany vao levina. Misy sokajy maromaro ny akora hita amin'ny culotte menstruelle iray. Ny akora amin'ilay culotte io zany coton ny ivelany dia ny ao anatiny na coton na lamba vita amin'ny fibre de bambou. Ny fibre de bambou mahatsara anazy mantsy tsisy fofona izy dia antibactérien koa zany hoe miaro amin'ny resaka bactérie zany. Lamba mihitsy le fibre de bambou fanamboarana tamin'ny bambou fotsiny dia tsisy fuite le izy satria ao anatin'ilay culotte misy lamba ihany koa izay imperméable. Fampiasanao anazy azo atao hoe eo amin'ny tapakandro anao afaka mampiasa anazy na latsaka raha arakaraka ny flux an'ilay vehivavy izay mampiasa anazy. Akora misy eto toerana fa le fibre de bambou zany na tissu vita amin'ny bambou tsy teto amintsika fa tsy maintsy afarana avy any ivelany. Maritra 3 taona amin'ny ankapobeny ny culotte menstruelle iray. Nanomboka tamin'ny ity taona 2020 ity no niditra teto Madagasikara izany. Hatreto fikambanana miaro ny tontolo iainana miisa 2 no mifarimbona amin'ny famokarana izany eto amintsika. Ankoatra ny culotte vita amin'ny fibre de bambou dia misy ihany koa ny vita amin'ny coton molleton. Anatin'izao vanim-potoana ny Ramadan izao nanampy ireo olona tsy manan-kelofana izay inona avy eo anivon'ny commune Toamasina ireo mpino silamo izay tafiditra ao anatin'ny asa soa izay ataon'izy ireo. Henri Florent. Olona sahirana tsy manan-kelofana izay nampianatra noho ny ben'ny tanànan'ny Toamasina ao amin'ny dojo Soavita no nomena ireo fikambanana mpino silamo sakafo tao amin'ny PP Pointe-Agneau. Natao izao ho ny fikambanan'ny mpino silamo any Toamasina mba ho fanehoana ny fifankatiavana sy firaisan-kina amin'ny mpiarabelona amin'izao fanatanterahana ny Ramadan izao. Natovana Ramadan ty Islam dia mifampitsinjo ary ihany koa le hoe misy aretina mandroza eto Madagasikara sy eran-tany dia misy namana somary confiné tsika rehetra na confinement ary misy namana somary mba marifirefy koa ara-pivelomana natonga ny Islam tsy ankanavaka eto Tamatavy mitondra zavatra kely. Olona tsy manan-kelofana no noraisin'ny commune Ambonivohitra Toamasina no karakaraina ireto avy amin'ny fianakaviana misy 300. Zava-dehibe ny fifanomezan-tanana tahaka izao raha ny nambarany ben'ny tanàna. Andaotsika fanomezan-tanana, andaotsika fanampy amin'izao fahasaranana mandalo amin'ny firenena vokatry ty Covid-19 ty. Ny malagasy manana fahaizana manokana tsika fa saingy izao
na bokabokaina ary ny tena mampalahelo dia tsika samy malagasy ihany ny fanabokaboka eto ka na efa fanafody hitany manampaizana malagasy dia mbola misy ihany tsika no manabokaboka an'izany ka eto zany dia manentana tsika rehetrarehetra hoe sokafo ny maso sokafo ny sofina irato ny saina fa fotoana zao ijoroantsika malagasy atsika na ny afrikanina raha miaro atsika ny anatin'ny televiziona isan-karazany ihany hoe zavatra vita malagasy isika indray no fanebatebaka eto ka dia iny moa zany tena tsipo manam-panahy ihany iny ka dia samy mieritreritra sy tsakotsakoina atsika rehetrarehetra. Ankoatra ny fikarakarana ireo tsy manan-kalofana ireo, itoy amin'ny hetsika maro samihafa izay tafiditra amin'ny ady amin'ny coronavirus ihany koa ny asa sosialy ataony eo anivon'ny komina Ambonivohitra Toamasina. Isan'ny fitaovam-pitaterana miantoka ny fifamoivoizana any amin'ny tontolo ambanivohitra ny lakana. 3 alina hatrany amin'ny 5 alina ariary isan'andro no vola azon'ny lakana iray raha ny fanadihadiana natao tao amin'ny komina Antanimolo, distrikany Arivomamo. Ionona saina. Manomboka amin'ny iray ora maraina dia efa eto ity tovolahy ity mampita olona amin'ny lakana ary tsy miala raha tsy amin'ny fitora ariva. Ireo mpivarotra mitondra entana miakatra ny ankamaroan'ny mpanjifa eto. Tsy mampiasa tehina tahaka ny mazatra itsony fa tady no ampiasaina, saingy tsy sarana amin'ny lakana ny tehina raha misy fahatapahana tampoka ny tady. Hatramin'ny sy ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara, ny tombo ireo mpandeha, maro ireo namonjy ny tanindrazana ny hiboka. Niakatra Avoroeny ny saram-pitaterana tatao anatin'ny 10 taona farany. Nanomboka za 12 taona teo nga manapita iretra eto. Zao azo 13 taona. Tamin'izany 50 frais. Amin'izao zany ny olona ray azato ny frais dia ny bisikileta 300 mandroso soferina zany hoe 50 eo amin'ny 3 alina 2 alina 4 alina indray andro. Mampita sarety ihany koa ny lakana eto, indrindra amin'ny fotoana ny fararano tahaka izao. Efa namboarina ny toerana ahafahan'ireo moto sy bisikileta miditra sy mivoaka amin'ny fomba tsotra. Ny olona manodidina ny hoe olona mitondra entana miakatra sy ny ohatr'izay zany ny olona avy any ambony avy mitsidika fianakaviana midina aty. Hatrany Ambohimasina any, hatrany eny andray foana Ambohimasina, Ambatomanga rehetra. Ny be pita zany le mpitondra entana, le mpitondra le tantsaha aty ambany aty le mitondra entana miakatra any. Andro tena mabetsaka ny olona zany dia ny talata dia ny lakamisy dia sabotsy. Efa misy ny fifanarahana nataon'ny mpampita sy ireo mpivarotra ka rehefa miverina vao mandony sarany ireo mpivarotra. Fianakaviana iray no nampita teto antaonany maro ary hatreto tsy mbola nisy ny lozan'ny tranga raha ny fanadihadiana natao. Ankoatra izay, mampidi-bola amin'ny komina sy ny fokontany misy azy ity fitaovam-pitaterana iray ity. Lafim-baovao hafa kosa indray, miverina amin'ny mahazovana ny tsy fandriam-pahalemana eo anivon'ny komina Tanjombato. Isan'izany ny Alabotry sy ny Sitomahery. Eo ihany koa ny vakitrano miaro fanolanana sy ny maro hafa. Ivry-Richard. Mihamafy ny Sitomahery sy ny fanindahana amin'ny endriny maro ho an'ny komina Tanjombato sy ny manodidina. Isany ahitana tranga matetika ny eo anivon'ny tsena Nandovato, izay lasa faritra mena amin'ny Sitomahery tao anatin'ny herinandro maro. Mandry tsy lavoloa ny mponina manoloana io ary miantso fandraisana andraikitra avy hatrany. Resaka Alabotry, vakitrano, fanindahana moa tena misy. Tara hoe amin'ny fito sasany eo anao zao dia efa mitaintaina hoe voendako ve sa tena betsaka manao an'izay zavatra izay. Nena zany resaka polisy mihitsy zany mba tiana hoe mba hivezivezy ary tsy hanao teny fa tonga dia teny civil mihitsy zany ilany mba hoe mandehandeha eto amin'ity faritranay ity dia indrindrandrindra fa le amin'ny alina. Ny tena problema zany hoe tsy vita mamaky trano zalahy le manolana olona mihitsy tsy mety le manolana vehivavy ao tranon'olona sady alainy lahy ny entana ve mbola olana lahy le olona dia tsy mety le izy. Ankoatra ny fahasahirana nateraka ny toetra rà amin'izao fotoana, isan'ny mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eny an-toerana ny fiaton'ny fisafoana ataon'ny mpitandron'ny filaminana isan'ny tokony ho ireo mponina. Nandray ny andraiky ny komuna manoloana io ka ankoatra ny fametrahana takamoa manazava ny tanàna. Nisy ny fiarah-miasa mpivarotra sy ny mponina namorana ny fisamborana ny mpanao asa ratsy. Tsena Nandovato ao zao tena mafana be mihitsy. Ny mpangaro-paosy lasa nirongatra be. Dia miara-miasa hoe ahoana no fomba hanenana zany zavatra zany dia miara-miasa. Ireo mpivarotra ireo mihitsy miara-miasa aminay hoe aiza le olona dia teneny dia isika koa mila mailo. Tsy mitondra telefaonina hita maso be, za tsy miteny tsika indray ny miakatra fa mailo foana tsika, tsy mitondra sakosany ariana. Zay zany tiako teneny efa fantatra hoe ao aminao le loza dia mila mailo ianao. Le tratra tamin'ny sabotsy moa zany taty akaiky ny eso taty fokontany hafa koa fa misy daholy. Tsy ny eny Tanjombato sy ny manodidina ihany,
Fatra maro eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana no mitondra takaitra vokatry ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana. Antsoava araka izany no ataon'ny mponina ny tompon'andraikitra samy hafa indrindra mpitandro ny filaminana. Hanamafy hatrany ny fandriam-pahalemana eny fotony, ampitony ny saim-bahoaka, indrindra amin'izao fotoana hiatrehana ny valinaretina Covid-19 izao. Mpangalatra vany misa enina atao amin'ny commune Andrebakely avaratra distrika Amparafaravola no sarony andro masipofok'olona ka niakatra fampanoavana tamin'ity androany ity. 5 ireo nahitra amponja ary ny ray kosa fahafahana avonjy maika. Gaetan Andriatsilava. Mirongatra ny alatra vanilla ny amin'ny commune Andrebakely avaratra distrika Amparafaravola. Araka izany, nametraka velam-pandrika ny tompon'la vanilla very ka voasambitry ny fokon'olona izy enina menada ireto izay tsy ampy taona ny iray ary nentina teny amin'ny zandary eo amin'ny poste avancé Vohimenakely. Satria iraisy amin'ny pirenena hoe couvre-feu dia nataony eny couvre-feu tratra le olona fa mitondra sekosy savene dia la vanille ny tagnatin'ny sekosin-jare ary zahay efa very vanille tamin'ny 26 avril dia efa nikataonganay le olona le vanilla very. Firy le vanilla very. Roapolo kilony ana very ary zahay very vanille io moa maro. Za aloha fa misy 5 taona namboly anazy io. Dia mamokatra tsara? Mamokatra fa impangalatra isaky teteky izy koa very izy tamin'ny 2018, 19, 2020 zao. Mbola very fotsiny. Ohatrina zany zao ny vidin'ny la vanille any amina. Raha magnara-penitra ny tokony ho izy tamin'ny taon-dasa rehetsy na 10 000 sy rehetsy zany ny vidiny. Filao ray. Manta. Manta. Efa ela no nyroso amin'ny volona vanilla ny any amin'ny fizarantany mampisaraka ny alaotra amin'ny vavateniny. Mamokatra izy ireo ary tsara ny vokatra, saingy izao tafihin'ny mpangalatra eny am-potony izao. Ny zava-misy ary efa fantatry ny be sy ny maro ny amin'ny tranga tahaka izao dia ny hoe tsy voakitikitika ireo mpividy sy mpandray vanilla alatra izay manimba ny tsena sy ny kalitaon'ny vanilla eto amintsika. Ankoatra ny alatra vanilla, mirongatra ihany koa ny vakitrano sy ny fanafiana ao Ambatondrazaka, omaly alina, ny refotra ny basy, trano fonenana mpandraharaha iray tao Avaradrova avaratra an-tampon-tanàna Ambatondrazaka no nisy nanafika. Dia mipitsiro ny varavarana tamina famaky. Nataony eo? Mipitsiro tamina famaky le varavarana ny vakiny. Rehefa mivakiny le trano dia mivoha, dia le raha misepo tonga dia mipitsaka ny sody. Dia za rehetra izy antoa izay sy zanany kely io. Izy nantany anahy aiza mivola, aiza mivola. Firy laza raha? Telo lahy. Roa fohy dia indray lava. Tondra basy? Tondra basy le fohy. Tonga dia nahorony sare daholo le telefônina dia aiza zaki dia tsy ao fa tsy hitako fa zay ho aza. Aiza izy ozy zany? Tsy hitako azy. Aiza mivola, aiza mivola. Tsy hitako ao mivola. Dia mikaroan-jare daholo ny zavatra rehetrarehetra dia tandrina lasan'ny zare ny telefônina dia tapy misy dossier zay koa lasan'ny zare daholo. Lasa avokoa ny volan'ny tapitrisan'ny maro tamina kioska misa enina. Mbola mitoy ny fanadihadiana ho an'ireo izay nahavanina ny loza. No tanterahana androany ny famindram-pitantanana teo amin'ny record autonome misa 7 eto Madagasikara izay hitambatra ao anatin'ny epitamazorny tafika an-tanety. Maro ny tanjona izay tsy maintsy hotratrarana amin'ity taona ity fanampanazavana. Ingana izay tsy maintsy atao amin'ity taona 24 ity. Koa fanatanterahana zany zavatra zany dia efa vita androany ny dingana voalohany ary ny dingana manaraka dia fanovana ny anarana sy ny fandaminana ny olombelona izay atao amin'ny tafika an-tanety iray manontolo. Tsika moa zany dia manaraka ny restructuration zany hoe amin'ny fandaminana io zany amin'izao dia tsy maintsy asiana bataillon daholo ny région zany hoe ny faritra manontolo eto Madagasikara. 20 zany ny faritra dia io zany no ezahana ho fenona. Ankoatran'izay moa zany dia misy koa le fananganana ny force spéciale, ny recamp mijanona ihany, ny bataillon isahana ny action civilo-militaire. Zay zany tsy maintsy enjehana malaky dia malaky. Maresaka iraisam-pirenena miroso amin'ny déconfinement frantsay manomboka androany mitoy hatrany anefa ny fametrahana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra. Fanadina.
Iraika amin'ny folo May 2024 andro voalohany amin'ny fitsarany fiboana ho an'ny Frantsa hisokatra ireo sekoly iverina hiasa ireo fitaovam-pitaterana rehetra mbola misy aina nefa lamina sy fepetra mila arahany ireo mponina. Mila mameno fahazon-dalàna manokana ao raha te handeha amin'ny fotoana mahaben'ny olona mifamezivezy na heure de pointe. Tsy maintsy manao arotava avokoa ireo izay rehetra indray ny fitaterana voasazy andola-mandy izay minitsy manaraka izany. Tsy mbola betsaka ireo mpiasa hamonjy ny toeram-piasana satria ireo mpiasa izay tena ilaina ihany aloha hatreto no tsy maintsy mandeha miasa. Miasa netrana avokoa ny ankamaroan'ireo frantsay raha mbola azo atao izany. Sokatra daholo ny ankabeazan'ireo tsena madinika, azon'ireo frantsay atao ny manao fanatanjahantena ankalamanjana manomboka izao. Afaka mandeha maka-rivotra na mamangy ireo tapaka sy namana aho raha mbola 10 kilometatra manodidina ny tranoko no misy azy ireo. Raha mihoatra izay kosa dia mila manana fahazon-dalàna manokana. Misokatra ihany koa ireo zaridaina isan-karazany any amin'ireo departemanta maitso, mbola miandry kosa ho an'ireo departemanta manana loko hafa. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity, ankasitrany ianao nanaraka izany soafa tsara atao tompoko. Tonga avy mitsidika Batimax ao tsara lalàna fa ho hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.